Iarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tena koa, ary tena faly de faly iona eto indray amintsika amin'izao plateforme izao. Voalohany indrindra misaotra amin'Andriamanitra amin'izao tombosoa omeny atsika ahafahantsika hiara hivavaka amin'izao anio hariva izao. Ary ihany koa miarahaba anao manokana fanatratra an'izao volana marsa izao ianao. Ny andro voalohany amin'izao volana marsa izao tsy isika akory no nahatonga an'izany fa noho ny famindrapon'Andriamanitra. Ka mino fa fantatritsika ny antony ionantsika eto androany dia hoe ilaza ny titra an'izao volana marsa izao. Satria Andriamanitra manomana zavatra tsara foana ho antsika mandavataona, fa ity volana marsa ity mino fa misy zava-dehibe ihany koa nomana ho antsika sy ianao. Ary ianao zay efa eto avy hatrany mangataka aminao mba hizara an'izao live zao mba maro ny olona mahita an'izao live zao ary mino amin'ny alalan'izao live zao be da be ny fanahy voavonjy, satria ahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra, ahafantatra ny ao am-ponin'Andriamanitra ho anazy anio. Dia mankasitraka antsika rehetra ary andeha isika alohan'ny zava-drehetra amaky tenin'Andriamanitra ary hivavaka isika apetratsika feno am-pelatanan'Andriamanitra izao fotoana izao. Tenin'Andriamanitra vakintsika hitantsika ao anatin'ny Salamo 3:1 andiny voalohany ka hatramin'ny 5. Raha manana baiboly ianao any an-trano na ao anatin'ny telefoninanao aza, andeo isika sy ianao hiara amaky an'izao teny izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, nataony Davidy, misaoran'i Jehova ry fanahyko, ary izay rehetra ato anatiko misaora ny anarany masina. Misaoran'i Jehova ny fanahyko, ary aza misy adinoina ny fitahiana rehetra. Izay manavotra ny ainao tsy hidina any andavaka, izay manary ny famindrapo sy fiantrany anao, izay mahavoky soa ny vavanao, ny fahatanoranao mody indray toy ny an'ny voromahery. Amen. Mino fahatsapanao ny tanany maherin'Andriamanitra tao anatin'ny volana febroary izay lasa teo. Ary ny tena marina ny ara-miasa ahasoantsika ny zavatra rehetra. Matoa tsika eto androany dia mbola noho ny famindrapon'Andriamanitra. Ka rariny dia rarina raha tombontsika mivavaka fisaorana izao fotoana izao ny tamin'ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny volana febroary, ary ihany koa fisaorana fa tsika miona eto androany. Ary ihany koa andeha isika hifona amin'Andriamanitra raha misy zavatra tsy mety nataontsika teo amin'ny fanatrehana, mba tena hoe tsy hisy blocage, tsy hisy sakana, satria tanan'Andriamanitra tsy fohy fa tena mahavonjy, ary ny sofin'Andriamanitra tena mandre tsara atsika. Tapahintsika amin'ny blocage rehetra ary farany angatantsika mba hiasa mahery vaika eo ny fanan'Andriamanitra, zany hoe fanatrehany tompo. Ka naiza na aiza ozy ny tenin'Andriamanitra, naiza na aiza misy ny fanan'i Jehova dia misy ny fahafahany. Amen. Dao tsika sinao hiara hivavaka. Raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dada, tena misaotra anao izay amin'izao anio izao. Misaotra anao dada fa tombosoa lehibe avy aminao, ahafahanay tonga eto anio, miara miona eto, miara hivavaka, satria fantatray fa misy zavatra lehibe no manao anay tsirairay avy. Ka tena misaotra anao izay amin'izao fotoana izao. Satria Andriamanitra tsara ianao ary mpanao tsara ihany koa, ary mbola vonina anao tsara. Dada tsy afaka miditra amin'izao fotoana izao izay raha tsy misaotra anao ihany koa ny tamin'ny zavatra nataonao tamin'ny fiainanay tamin'ny volana febroary. Tena namarinao marina ny teninao manao hoe ny zava-drehetra miara-miasa asoa ho an'izay tianao. Tena nataonao miara-miasa asoa anay marina ny zava-drehetra tao anatin'ny volana febroary, ka tena averinay aminao ny fisaorana. Tena mendrika ho anao zany. Averinay aminao ny dera, ny laza, ny voninahitra. Fa ianao marina dada natoy izao anay. Ka tena ray izao fisaorana izao dada, tena aterinay aminao amin'ny fo madio, fo feno fankasitrana, fo feno fifaliana, satria tsara taminay ianao. Ary amin'izao fotoana izao dada tena te hiditra lala amin'izao fotoam-bavaka izao.
satria tsy tianay hoe misy zavatra banga, misy zavatra manky amin'ny fiainanay. Ka zay indrindra Dada mbola angatanay anay rasa sabidin'i Jesosy Kristy amin'izao fotoana izao, mba tena hoe anadio anay tsirairay avy eto. Eny Dada tena matoky izay fa mbola miasa izoran'i Jesosy Kristy izao. Satria izay Dada tsy afaka manamary ny teny, tsy afaka miteny hoe mety daholo ny zavatra nataonay. Ka mifona aminao zay amin'ny zavatra rehetra tsy mety nataonay. Eny mifona aminao zay. Aroka ilay rasa sabidin'i Jesosy Kristy manadio anay tsirairay avy eto anio. Manadio amin'ny fonay, sainay, fananay, tenanay, ny mombanay rehetra Dada. Mba ahafahanay mifandray aminao, mifandray amin'ny fananao. Mba ahafahanay mandray amin'ny zavatra izay nomanao anay eto androany. Eny Dada. Mifantatray fa ny zavatra rehetra tsy amin'ny herinay, tsy amin'ny tanjakay, tsy amin'ny fahalalànay fa noho ny fanahinao masina. Ka zay indrindra atsonay eto androany mba hiasa mahery vaika eto ny fanahinao masina. Ampiasa amin'ny mpanomponao androany, ilaza ny vaovao avy any an-danitra izay anananao anay ao anatin'ity volana masa izao. Dada matoa navelanao mahita an'izao volana izao zay, mino zay fa misy zava-dehibe no manao anay. Ka eto zay Dada de mangataka aminao mba ho ampiasainao mahery vaika amin'ny mpanomponao, mba ho voapita ny hafatra androany, voakasika ny olona, ary mba ho fantatry ny olona fa manana ato fisiny eto amin'ity tany ity. Tsy hoe andeha fotsiny amin'izao ity volana masa ity, fa tena metraka teny ao anatin'ny fonay tsirairay avy ianao. Ka amin'izany Dada ampiasao mahery vaika amin'ny mpanomponao. Hosolo vaovao indray izy Dada, mba hilaza zay zavatra zay tianao ampilazaina aminazy, amin'ny alalany mba ho raisinay zay androany Tompo. Tena hoe hitondra fahafana ho anay, hitondra fifaliana ho anay, hitondra fiadanana ho anay, hitondra fanantenana ho an'ny hoavinay Tompo. Dada matoky zay fa ianao lay Andriamanitra mihaino vavaka, mandre an'izao vavaka izao, fa tena hiasa ianao androany, hiasa amin'ny alalan'ny mpanomponao ianao, ary hiasa aminay tsirairay avy zay manaraka an'izao live zao, mba samy nandray ny anjarany ka hiseho voninahitra eo amin'ny fiainanay. Dada tena mamerina fisaorana anao satria fantatray fa Andriamanitra tianay ianao, ary vonina manao ny tsara indrindra ho anay ianao, satria ny teninao milaza hoe ny zanako sy ny asany tanako ka adidrika ihany. Fantatro de fantatro loatra Dada fa misy zavatra tsara zay nomanao anay androany. Ka tena misaotra anao zahay amin'ny foko manontolo, amin'ny zavatra rehetra zay ho lazainao eto androany, ny zavatra rehetra ho tahinao anay tsirairay avy eto androany. De misaotra anao, mamerina voninahitra anao irery ihany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovako an'izao vavaka izao. Amen. Amen. Mino aho fa mivavaka ianao any mino aho fa tena miandrandra zavatra lehibe avy amin'Andriamanitra ianao amin'izao fotoana izao ary tena mino aho fa tena velona indray ny fanantenanao amin'ny zavatra izay nomanin'Andriamanitra ho anao anatin'ity volana marsa izao. Miteny amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy rehefa ho tapitra ity volana marsa ity, iverina ianao hijoro vavinombely amin'ny fahatsarany Tompo amin'ny fiainanao. Ka andeontsika sy ianao hiandrandra fiasan'Andriamanitra ao anatin'izao live izao mino koa fa Andriamanitra efa miteny anao, Andriamanitra efa niasa tamin'ny fiainanao fa ho amareny amin'izao teny izao amin'ny alalan'ny mpanompony izany androany ka tena afaly anao Andriamanitra. Ka alohan'ny andraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra, andeontsika anaraka izao hira anankiray izao. Samy tahinin'Andriamanitra daholo isika tsirairay avy. Mon âme te cherche dans le silence de ta présence. Je désire revoir ta lumière rayonner dans mon cœur à jamais. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Remplis ce lieu de ta majesté. Mon cœur s'élève pour t'adorer. Seigneur,
ta gloire. Je m'approche, ébloui par ta sainteté. Que ton feu consume ma vie et m'inonde de ton esprit. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Remplis ce lieu de ta majesté. Mon cœur s'élève pour t'adorer. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Gloire, gloire à l'agneau immolé. Puissance et louange à jamais. Ébloui par ta splendeur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Remplis ce lieu de ta majesté. Mon cœur s'élève pour t'adorer. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est ma plus grande joie. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, à jamais dans ta sainteté. Alléluia. Makasitraka amin'ny pasteur Normantsika mitondram-bavaka an'izao fotoana izao ary miarabantsika tsirairay avy tratra soa amin'ity andro voalohany volana marsa 2024 ity. Andriamanitra ny fiadanana ny ombanao izay manaraka izao fandarana izao. Ity andro ity dia andro manokana afantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra amin'ity volana izay hodiavintsika ity, dia volana marsa zany. Azadiny fa ity taona ity dia taona fananganana. Fananganana ny rava efa ela, fananganana ny fiainanao, fananganana ny fanahinao, ary fananganana ihany koa ny asanao, fananganana ny fianakavianao. Mino aho fa Andriamanitra ny fiadanana tsy diso amin'ny teniny. Azadinany koa fa tamin'ny volana lasa teo tsika dia nandinika manokana ny fiara-miasa ny zavadrehetra. Araka ny teniny tao amin'ny Romanina 9:9-20 hoe ny zavadrehetra dia miara-miasa ahasoa an'izay tian'Andriamanitra. Mino aho fa betsaka ny vavolombelona izay mety azonao zaraina, ary betsaka ny zavatra miara-miasa teo amin'ny fiainanao, ahafahana manangana ny fanahinao, ahafahana manangana ny hoavinao, ahafahana manangana ny fiainanao mandrakizay. Ho dia raintsika ny ilay raintsika any an-danitra amin'ny anara-mahery Jesosy Kristy. Halleluja. Androany hariva dia misy tantara fohy izay tonga tato anatin'ny foko sy tato anatin'ny saika izay mba tiako zaraina aminao. Ary mifandraika moa amin'ny lohahevitra izay hodiniantsika amin'ity volana ity. Tsy diso anjara Andriamanitra, tsy nanadino antsika ny raintsika ny an-danitra, fa mbola nandefa teny izy, mbola nandefa fanambarana izy, ary fantatro fa ho kasihan'ny tompony fonao taka ny kasihan'ny foko, ary
ho ataony tanteraka ny teniny satria ny teniny rehefa alefany dia tsy miverina ny aminy raha tsy nanatanteraka ny asany. Halleloja. Misy tantara ny Randry izay tiako zaraina aminao androany hariva. Randry dia mpanao trano, ary mpanao trano mahay Randry, ary matetika Randry dia mpanao trano izay manana ny lohany izay, apetraka eny amina toerana eny ambonimbony tendrombohitra eny izy. Ary rahabe moa dia olona manana maizy azy, koa nafantatra hoe i Randry mpanao trano dia nampiantso amin'ny Randry rahabe. Laza izy hoe ahoana Randry mba te hanao trano efa vonona daholo ny fitaovana rehetra, vonona ny planina, ny architecte zany hoe ohatran'izao no nanamboarana an'le trano, vonona budget, ny vola efa vonona daholo, ny fitaovana rehetra efa tonga daholo. Koa dia niangavy any Randry rahabe hoe mba amboary ny tranoko. Eo amin'ny fiainantsika mantsy efa mety eo daholo ny zavatra rehetra, fa raha tsara ty tantara ty dia nanaiky Randry hanao an'le trano, fa ozy izy Randry amin'ny maha bebeloha azy moa dia hoe anamboatra ny tranonao ngarabe fa ataoko araky ny fahaizako le tranonao, fa omeo anahy fotsiny le planao dia ataoko araky ny fahaizako. Eny ary ozy rahabe, ataovy ary le trano. Dia nampiantso ny mpiasany Randry. Rehefa nampiantso ny mpiasany izy dia zao no teneny Randry hoe zao ho atombokontsika le trano, fa ho atombokontsika amin'ny tafitrano aloha. Dia gaga daholo ny mpiasa rehetra hoe fa ahoana indray zany trano atomboka amin'ny tafitrano zany, fa tohatra ny mahagaga zany. I Randry moa tonga dia niteny hoe haiko ny asako fa zao atomboka amin'ny tafitrano ny trano satria mety ho avy ny orana, mety hibalika amin'ny masoandro fa ny tafitrano miaro ny trano. Ka raha manomboka amin'ny tafitrano tsika dia zay ataontsika manarak'izay dia voaro avokoa. Tsy niteny moa zany ny mpiasa, tsy niteny ny ngarabe satria hoe mahay zany Randry, dia navelany teo. Dia nanomboka nanamboatra ny tafitrano izy ireo. Ary rehefa nanamboatra ny tafitrano izy ireo, vita tsara tarehy mihitsy le tafitrano, fa saingy tsy misy rindrina, tsy misy fototra, fa mbola mipetraka teny amin'ny tany le tafitrano. Ary rehefa tonga ny fotoana anganana an'le rindrina sy ny fototra dia nampiakarina ny tafitrano, fa satria tsy misy zavatra nitaty an'le tafitrano dia ninjera tamin'ny tany le tafitrano ka rava tanteraka ny asa. Rehefa hitany ngarabe zay zavatra zay dia nanantona ny Randry izy ary tena sosotra tokoa, satria le tafitrano niimportena avy any Chine tamina conteneur le izy. Dia ozy izy ngarabe tena inona ny nataonao ry Randry, fa dia tena very ny volako simba ny tafitrano dia ahoana zao zavatra zao. Dia ozy izy Randry hoe tena azafady indrindra ngarabe, fa nieritreritra hoe zay ny zavatra nahapety anazy kanefa dia tena rava ny zavatra asa nataoko. Noho ny zay zavatra zay dia ozy izy ngarabe hoe zao no teneniko anao Randry na dia mahitaka ninona ary ianao, ka rehefa tsy fantatrao ny lahara-pahamehana, tsy fantatrao ny mandamina ny asanao, tsy hainao ny mandamina ny fiainanao, dia tsy maintsy ho rava ao aorianao, tahaka ny tafitrano.
ary ny ray tanàna moa dia nanomboka nany soesoangarandry ary tafapetraka mihitsy le obolana hoe aza mba manao an'ny taka ny ngarandry sy ny tafitrano ihany. Inona moa zany tantara zany dia araky ny lohateny amin'ity taona ity dia taona ny fananganana. Ary tsika eo amin'ny fiainantsika dia mety efa napetrak'Andriamanitra eo ny lohantsika ny zavatra rehetra, tahaka ny hoe ny zavatra rehetra niara-ny asa asoantsika. Mety efa mipetraka eo ny anjara voatendrinao, mety efa mipetraka eo ny asanao, mety efa mipetraka eo ihany koa indrindrandrindra ny ministeranao, mety efa mipetraka eo daholo ny zavatra rehetra fa saingy mahay ny atao hoe amehana ve ianao. Inona ny zavatra apetraka eo voalohany, inona ny zavatra priorité raha zay no ilazana anazy. Ho antsika kristianina ihany koa dia manana fiainana isika izay mandalo eto amin'ity tany ity. Fazadiny fa torista isika eto amin'ity tany ity ary manomana ny fiainantsika mandrakizay. Be dia be ny olona mandao an'Andriamanitra satria mieritreritra hoe Andriamanitra tsy mitahy, satria mieritreritra hoe manao ampafolo-karena dia miandrandra zavatra avy amin'Andriamanitra, manao asa soa dia miandrandra zavatra amin'Andriamanitra. Tsy noho ny herintsika, tsy noho ny tanjantsika, tsy noho ny fahaizantsika ny ahavitana zavatra, fa noho ny fanahin'Andriamanitra. Ary indrindrandrindra amin'ny fiainantsika kristianina, tsy hoe efa eo daholo ny matériau rehetrarehetra, efa eo daholo ny zavatra rehetrarehetra, fa rehefa tsy haitsika tahaka ny randry, rehefa tsy haitsika ny atao hoe amehana na priorité dia manimba zavatra, arava ny zavatra izay natsangana. Izay mahatonga ny Jesosy Kristy ao amin'ny Matthieu 9:7-30 milaza mazava hoe misy tantara hoe ny jentilisa no mitady hoe inona no anay, inona no tafianay, inona ny zavatra iseho rapitso. Fa itsika zanak'Andriamanitra dia manana Andriamanitra velona, manana Andriamanitra mahavita azy, manana Andriamanitra izay mahavita manome ny matériau rehetrarehetra. Azadiny fa ny an-danitra any anie dia na lalana aza volamena, ka na mamafalalana fotsiny aza ny anjely dia efa voataby etsika ety ambonin'ity tany ity. Fa androany dia ny tenin'ny Kristy ao amin'ny Matthieu 9:7-30 izay milaza hoe fakatsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia omenanao daholo zany rehetrarehetra zany. Zany hoe itsika raha ny tena marina, ny fototra ny fiainantsika kristianina dia ny tenin'Andriamanitra, ny fanjakan'Andriamanitra. Ary takan'izay ny fondation ana trano, rehefa tsara ny fondation ana trano dia afaka manangana étage be dia be ianao. Fa raha tsy hainao ny amehana, lozanao mihazakazaka amin'ity fiainana ity, anango-karena fotsiny ihany, mihazakazaka mitady miracle, mihazakazaka amin'ny resaka ara-bola fotsiny, dia azadino ny tantarany randrisin'ny tafitranony. Fa mino aho fa omen'Andriamanitra fahazava-tsaina ianao androany, omen'Andriamanitra omen'Andriamanitra fahendrena ihany koa ianao androany. Ametraka ny amehana aloha na ametraka ny priorité aloha. Noho izany ny fanambarana izay nomen'Andriamanitra amin'ity volana marsa ity dia ambarako amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy, ilay mpanjaka amin'ny mpanjaka sy tompon'ny tompo,
ialay Andriamanitra velona, ialay Andriamanitra tonga dia tia tany, ialay Andriamanitra tianao, ialay namorona anao, ambarako amin'ny anarany fa ity volana marsa ity ny loha hevitra sy ny fanambarana dia hoe Andriamanitra aloha, Andriamanitra aloha. Amen. Andriamanitra aloha amin'ny zavatra rehetra izay atao, Andriamanitra aloha. Ny fahamarinan'Andriamanitra sy ny fanjakan'Andriamanitra no alohan'ny zavatra rehetra. Anao zavatra ianao, Andriamanitra aloha. Anaka fanapa-kevitra ianao, Andriamanitra aloha. Anangana trano ianao, anangana fananao ianao, anangana ny asanao, anangana ny zavatra rehetra ianao, Andriamanitra aloha. Amen. Raha tianao anenjika anao ny fitahiana, anenjika anao ny miracle, raha tianao anenjika anao zao zavatra rehetrarehetra zao, satria promesse n'Andriamanitra, fa mpanantenan'Andriamanitra any hoe katsao aloha ny fanjakana, aloha ny fanjakana, Andriamanitra aloha. Ary ny tenin'Andriamanitra dia hitantsika eo amin'ny Matteo 9:7 hoe fa katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia anaraka anareo ny zany rehetrarehetra zany. Halleloja. Mino aho fa kasihan'ny tompony fonao androany ary manomboka androany maka fanapa-kevitra isika. Andriamanitra mantsy mahafinaritra anazy ny zanany rehefa maka ny atao hoe fanapahan-kevitra matanjaka, na atao hoe raha amin'ny teny frantsay izy hoe décision radicale, na amin'ny teny anglisy hoe radical decision, hoe maka décision ianao fa amin'ny zavatra rehetra ataonao dia Andriamanitra aloha. Amin'ny fisainana rehetra, amin'ny fanapa-kevitra rehetra, alohan'ny onana amin'ny olona, alohan'ny tenenana, dia mikatsaka ny sitrapon'Andriamanitra aloha, mikatsaka azy aloha. Halleloja. Mino aho fa anangana ny fiainanao Andriamanitra, ary ianao ihany koa dia hanana fototra matanjaka ahafahanao manangana ny fiainanao, manangana ny mombanao rehetrarehetra, ary indrindrandrindra ahafahanao mifankazatra amin'ilay tsotoa dia ho ambinina ny zavatra rehetra ataonao amin'ny anara mahery an'i Jesosy Kristy. Ary tononoko aminao ny tsodrano androany hoe raha mametraka an'Andriamanitra loha laharana ianao dia ho apetraka Andriamanitra loha laharana ihany koa izay rehetra ireniny fonao amin'ny anara mahery an'i Jesosy Kristy. Ary eny tokoa fahasoavana sy fanondrapona anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia hitoetra ao an-tranon'Andriamanitra andro lava ianao.